Mamainga antsika rehetra isa tokantrano iray avako amin'ity alakamisy fahaenina amby roapolo ny volana Martsa taona 2024 ity. Tononona ao amintsika ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo. Hivavaka isika. Andriamanitro rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokonay ianao. Iain'ny mofonaina tenin'Andriamanitra ilay sakafo ho an'ny nofonay zahay de mangataka ny fanainao masina hamangy anay, hiteny aminay, hanambara ny sitraponao mazava. De mitenena aminay Tompo fa mihaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny mofonaina voalahatra ho antsika riavako amin'ny teny ity dia hitantsika ao amin'ny Jeremia 3 ny andininy 2:20 hatramin'ny 5:20. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Miverena ianareo ry zaza-piodina, fa hositraniko ny fiodonanareo. Indreto manatona anao izahay, fa ianao Jehova no Andriamanitray. Foana tokoa ny orakoraka any amin'ny tendrombohitra sy ny havoana. Marina fa ao amin'ny Jehova Andriamanitray ny famonjenan'i Israely. Fa lan'ilay mampamenatra hatramin'ny fahazazany ny zavatra efa nisasarany razanay, de ny ondry amanosinay sy ny ombony, ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Aoka handry ao amin'ny ainatray izahay, ary aoka hanarona anay ny fahafahambonianahitray, satria tamin'ny Jehova Andriamanitray no efa nanotanay. De izahay sy ny razanay hatramin'ny fahazazanay ka ambaraka androany, sady tsy niaino ny feon'i Jehova Andriamanitray izahay. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboina ao aminareo anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Miatrika areti-mandoza tsy ahita-panafana manerana izao tontolo izao isika. Ankehitriny dia ny Covid-19 na ny coronavirus izay mahenika izao tontolo izao. Eny na dia ny firenena heverina fa firenendehibe hatramin'ireo firenena andalam-pandrosoana. Samy sahirana avokoa izao tontolo izao sy ny mpikaroka ara-tsiantifika samihafa ao aminy, mitady ny vahaolana, mitady ny fanafody na ny fanafana ao amin'izany. Amin'ity andro an'io ity ry havako malala, de misy ny fanafody, remède, atolotry ny soratra masina, atolotry Andriamanitra amintsika. Ny fanasitranana antsika no atolotry ny Baiboly, atolotry ny Tompo antsika. Amin'ny teny ity ry havako, de hiteny aminao Andriamanitra manao hoe miantso antsika izy hiverina. Miantso antsika hiverina Andriamanitra hitondrany fanasitranana antsika. Miantso antsika izy hiverina. Atao amin'ity soratra masina ity dia hitantsika tsara ny teniny izay milaza eo amin'ny 2:20 manao hoe miverena ianao ry zaza-piodina. Miverena ianareo ry zaza-piodina. Vao omaly isika dia nahita fa miantso ny olony tahaka ny fiantson'Andriamanitra ny zanany hiverina ao aminy no hitantsika omaly. Ary dia anterin'ity soratra masina ity ihany koa zany eto fa Andriamanitra miantso ny zanany, miverena ianareo ry zaza-piodina. Fa rehefa somary mamaky kely isika, somary tarina kely, eo amin'ny 20 dia asehon'ny soratra masina fa miantso fampodiana ny vadiny sintaka. Zany ray ny voambolana ilazany Jeremia azy. Hoy izy eo amin'ny 20 manao hoe kanefa toy ny vehivavy misintaka miala amin'ny lahy, de toy izany koa no nisy tahanareo niala tamiko. Antso tahaka ny mampiverina vady ho ao an-trano, mampody ny izay nisintaka no ataon'Andriamanitra, satria tsaroantsika tsara
fa ao amin'ny tontolon'ny testamenta taloha dia voalaza mazava fa ny zanak'Israely no vadin'i Jehova, ka nahatonga azy hiteny sy amerimberina mandrakariva manao hoe izao no Andriamanitrareo, ianareo kosa oloko tonga ary ny fotoana ankehitriny antson'Andriamanitra ny vadiny hiverina ao aminy. Efa fatra-piala sy fatra-piodina nitady fanorenana tany akafa manko io vadin'i Jehova na Israely io. Indro izy ankehitriny tonga ny fotoana izay nidedava ny toky tamin'ny heriny sy ny tanjaka ara-miaramila ny Egipta, ka dia niala tamin'i Jehova izy fa dia nitady toky tamin'ny Egipta mba hanoerana ny fahavalo. Miantso Andriamanitra ankehitriny, miantso Andriamanitra, milaza fa ao amin'Andriamanitra ihany no misy ny fitsarana, ao amin'Andriamanitra ihany no misy fitoniana sy fiadanana ho an'i Israely. Raha miala amin'Andriamanitra Israely dia ahita faharesena mandrakariva. Ry havako malala, isika fiangonana ankehitriny, isika kristianina tsiraray avy isam-batan'olona ihany koa, no antson'Andriamanitra hiverina ao aminy, antson'Andriamanitra hiverina indray ho ao amin'ilay tokantrano efa nisitahantsika sy nielantsika. Itsika tsiraray avy indray ankehitriny no antson'Andriamanitra ka hitenenany fa ndrao sao isika nahita ny akanga tsara soratra ka manary ny akoho tamatrano. Ry havako malala, fiodonana sy fialana tamin'Andriamanitra nandehanany zanak'Israely nitoky tamin'ny miaramilany Egipta, fa fiodonana sy fialana amin'Andriamanitra ihany koa ny fitediavantsika sy fanorenantsika ny fontsika amin'ny karazana sampo marobe izay nahita maso na tsy hita maso ankehitriny. Fiodonana sy fialana amin'Andriamanitra ihany koa ny fitokisantsika amin'ny vola, ny arena, ny fahaizana, ny fahalalana ka hanadinoantsika an'Andriamanitra. Fiodonana sy fialana amin'Andriamanitra izay rehetra ataontsika ka atakalontsika an'Andriamanitra. Amin'ity andro anio ity no miteny amintsika indray maka indray ny tompo manao hoe miverena ianareo ry zaza-piodina, miverena ianareo ry zaza-piodina. Fa ambara soratra masina mazava hoy izy miteny manao hoe miverena ianareo ry zaza-piodina, fa hositraniko ny fiodonanareo, hositraniko ny fiodonanareo. Misy aretina zany eto mahazo tahaka ny firenena maneran'izao tontolo izao izay tratry ny aretina izay mahazo ny zanak'Israely eto dia ny nialany tamin'i Jehova Andriamanitra. Raha manaiky hiverina Israely dia hositran'Andriamanitra zany aretina izany. Mampanantena ry havako ny faminaniana ataon'Andriamanitra eto, mampanantena satria ambara fa aretina marary ho tonga hatrany amin'ny fahababony, ary ny fahababon'ny Babilôna mihitsy aza no efa miariary raha toa ka miziriziry Israely tsy miodina, tsy miverina amin'Andriamanitra. Fa ho setrin'izany kosa dia mampanantena Andriamanitra fa hanasitrana na koa hoe hamerina ny fiadanana, hamerina amin'ny laoniny ny fiainan'Israely, hitondra fiadanana, hitondra fandresena, hitondra fahatoniana, hitondra fandrosoana ho an'Israely raha manaiky Israely hiverina amin'ny Jehova. Hitantsika ry havako amin'ny tontolon'ny testamenta taloha ny tantaran'i Ezekia mpanjaka. Ezekia mpanjaka, ilay mpanjaka narary ary notenenan'Andriamanitra hoe ho faty tokoa ianao fa tsy ho velona. Fa rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra Ezekia tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany, hitantsika zany ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoapolo ny andinin'ny fahadimy dia zao ny voalaza manao hoe miverena ka lazao amin'ny Ezekia mpanjaka oloko hoe izao no lazain'i Jehova Andriamanitra Davida rainao, efa nohenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao, indro hahasitrana anao aho, indro hahasitrana anao aho. Ho an'izay rehetra manaiky hiverina dia manomana fanasitranana
Andriamanitra. Tahaka an'ilay efa notenenany ihany koa izay haitsika rehetra tsy enjery ny tenenan'Andriamanitra manao hoe raha ny oloko izay nantsoina tamin'ny anarako no avy aneritena ka hivavaka hitady ny tavako dia hiaino any an-danitra ho izy amela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Manomana fanasitranana ho an'ny tany, ho an'ny firenena, ho an'ny vahoaka, ho an'ny isa-tokantrano, ho an'ny isam-batan'olona izay manaiky hiverina ho an'Andriamanitra, izy Andriamanitra. Ry havako malala, ho antsika rehetra ao anatin'ny aretina, mitodika ho amin'ny izao tontolo izao, ho an'ny mpino, ho an'ny kristianina, ho an'ny fiangonana, hiverina marina amin'Andriamanitra, hitady ny tavan'Andriamanitra mba hitondran'Andriamanitra fanasitranany. Fa miteniny dia mazava, miverena ianareo ry zazam-piodina, fa hositraniko ny fihodonanareo. Indro ary Andriamanitra ry havako, manomana fanasitranana ho antsika, manomana fanasitranana lehibe ho antsika izy, fa zay andrasany amintsika sisa dia ny iverenantsika ka nilorantsika ny fotsika manontolo, ny saitsika manontolo, ny fanahintsika manontolo ho azy Andriamanitra. Aza matahotra ry havako, aza matahotra, esory ny tahotrao, esory ny fisalasalana, esory ny aiasy tebiteby manoloana ny zava-misy ankehitriny. Zao mitsarovy, indro Andriamanitra ao no efa mijoro mitondra fahamalina, efa mijoro mitondra fanasitranana, mijoro mitondra vahaolana ho an'izao tontolo izao. Tsy amela anao hiady irery Andriamanitra, tsy mamela ny fiangonany hiady irery Andriamanitra, fa mitondra fanasitranana marina tokoa. Hiposaka ho an'izao tontolo izao ny fahazavana, hiposaka ho an'ny fiangonana ny fanasitranana, ary ny fiangonana no antenaina fa vaty fantsika iorenan'izany fahazavana izany. Zao ry havako malala, amin'izao vanim-potoana mampikatona ny efitrano fiangonana izao, dia antenaina kosa ny fiangonana hisokatra hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fiadanana. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra, misaotra anao zahay nohony amin'ny teninao izay miantso anay hiverina, fa mampanantena fanasitranana ho anay kosa. Ndreto izay Tompo, ndreto ny fiangonanao, ndreto ny ankonana kristiana izay mino matoky anao. Vonina Tompo, miaraka amin'izao teninay ankehitriny izao, anaisotra zay rehetra tsy avy aminao ka efitra mampisaraka aminay aminao. Esorinay Tompo izay endrika andriamanikafa rehetra hitokinay sy hitoponay mihoatra no anao Andriamanitra. Vonina izay Tompo, tsy antehitra amin'ny harena na ny vola na ny fahaizana na ny fahalalana, na zay traikefa-piainanay na zay fahazaranay, fa anankina ny fiainanay manontolo sy no avinay aminao Andriamanitra. Vavaka ary izay Tompo, amin'ity andro anio ity Tompo, tsy dio isa-tokonam-baravarana, isa-tokantrano, ny rehetra mangetaentanao hahita fitsarana. Ianao no efa niteny taminay fa raha hiverina ianao dia ho raisiko indray. Ko amin'ny fo torotoro sy mangorakoraka, nitondrany etaentanay eo anatrehanao, anaisotra ny tahotra, ny tebiteby, ny fisalasalana, ny akanosana rehetra ty anatinay, dia tsy anakery, tsy anapahefana, fa ianao Jesosy Kristy no manjaka feno aty anatinay. Mivavaka izay Tompo ho an'ireo izay manana olana manokana, mivavaka izay Tompo ho an'ireo izay manana fanahina, ho an'ireo izay manana tebiteby, ho an'ireo izay manana fisedrana manokana, adi-piainana, adi-tsaina, adi-panahy, entinay eo anatrehanao. Miaino vavaka ry Andriamanitra io. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.